ho amin'ny rampitso amin'ny 10 no farafandraisana ny antota taratasy filatsako fidina ho an'ireo candidat be ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon'ny OVEC eny. Raha ny fanazavana nentin'ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny senita moa dia tsy hisy intsony ny fiemorana ao anatin'ny fandraisana ny antota taratasy satria efa nasiana fanemorana indray mandeha ity filatsako fanaterana ny taratasy filatsako fidina ity ho an'ireo teo anivon'ny OVEC. Tsisy fiemorana intsony ny fotoana fametrahana ny atota taratasy filatsako fidina be ny tanàna sy mpanolotsaina izay. Raha pitso 12 Mey amin'ny 10 no fe-potoana farany fametrahana ny atota taratasy avy amin'ny candidat hoy ny sekretera mpanatanteraka ny senita Rasolonjatovo Jean-Victor Nirina. Efa nambara tamin'ny izay tompony andraikitra rehetra aty amin'ny latsangakan'ny senita any amin'ny OVEC isaky ny distrika zany sy ny mpiasa-panjakana rehetra manana asa mikasika ny fanomezana an'ireo singa taratasy ilain'ny platsako fidina ohatra ny any amin'ny sambandrarano ny etra ny any amin'ny nivon'ny tahirim-bolam-panjakana ny perception principale zany na ny trésorier général any amin'ny distrika any dia misy fiandrasan-drara permanence zany amin'ny fanomezana ny atota taratasy zay ilain'ny platsaka fidina ka efa nanomboka hatramin'ny nandraisana ny dossier an'ireo candidat zany dia hitohy hatramin'ny raha-pitso fa 20 ny volana Mey zay fe-potoana farany amin'ny 10 ora andraisana ny atota taratasy ny platsaka fidina amin'ny 10 ora io zany ohatrany amin'ny fifidianana ihany raha mbola misy olona milahatra ametraka ny dossier dia tsy maintsy raisiny any anivon'ny OVEC fa tsy azo atao hoe amin'ny 10 andro dia mijanona fa tsy maintsy raisina ary eo amin'ilay fandraisana ny dossier moa dia tsy ono ihany akory dia mivaly ny hoe ekena sa tsy ekena ny anivon'ny OVEC ny dossier amin'ny candidat fa manana 27 ora zany hoe 3 andro ny OVEC mandinika an'ilay dossier aorinan'izay 27 ora zay izy no manome ny taratasy fandraisana an'ilay dossier zany certificat d'enregistrement na raha ohatra ka misy tsy mahafapo le taratasy misy tsy fanarahany amin'ny didy amandalana manan-kery zany dia mety misy ny fandavana certificat de refus. Raha nanontaniana mikasika ny atota taratasy ny mampara manokana ny sekretera mpanatanteraka ny senita dia toy izao ny fanazavana nentiny. Eny anivon'ny OVEC aloha tsy misy hoe lavina zany ny fametrahana dossier. Niza mametraka dossier dia tsy maintsy raisina. Le raisina zany le dépôt dia misy récépissé de dépôt na singa taratasy anankiray fotsiny aza natao anaty dossier dia tsy maintsy raisina fa zay le nilazaiko teo hoe manana 27 ora zany ny OVEC mandinika an'ilay dossier dia aorinan'izay 27 zay rehefa jerena zany ny hoe mahafeno ny fepetra samihafa takina lay dossier dia amin'izay vao hoe tia tena ekena ho ilatsaka anisan'ny platsako fidina zany tia lavina ka mikasika an'izay voalazanao manokana momba ny mapara zay enitsika tokoa misy ny hoe mapara 1 mapara 2 mapara 3 ohatr'izany koa ny antokona fikambanana hafa mety misy fivakivakisana tsy fantatro za manokana fa anjaran'ny any amin'ny OVEC zany mandray le dossier aloha raha misy manahirana azy dia ny aty amin'ny senita foibe zany no tena mijery ny hoe tokony omena le certificat d'enregistrement ve le liste sa tsy ary mbola hanontany any amin'ny reo le tompony andraikitra mikasika ny fikambanana sy ny atoko samihafa zany ny senita ahoana marina moa ny mikasika iza marina ny tena mandataire iza marina ny tena antoko politika
dia aorinan'izay moa zay milazany hoe tary zany nondraisina tatsy tsy nondraisina. Efa misy manko ny tonga ty amin'ny senita ohatra zao hoe misy atoko anankiray milaza hoe tia no tena manana ny taratasy izay ara-panjakana zany afaka manolotra candidat ilatsaka amin'ny anaran'ny antoko. Mikasika ny fahavitsin'ny candidat manaritra ny atota taratasy filatsahan-kofidiana dia nilaza ny senita fa efa fahita amin'ny ambaratonga mpifidianana samihafa no tanterahana teto amintsika ny fiandrasana ny ora farany vao mametraka ny atota taratasy. Everiny hoy ny sekretera mpanatanteraky ny senita fa efa vonona avokoa ny atota taratasy ny candidat mpandray anjara ary miandry ny fametrahana izany eny amin'ny OVEC sisa.